izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. fotoana izay amakin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampanajana no iarabananao ry havana ary ampitiavana no hitominanao hiaraka mbavaka isika amin'izao tolakandro izao, dia ho ampitombona aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Ny salamo 100 no andeha iarahantsika mamaky ananatra ny anaran'ny Tompo Jesosy. Salamo 100, ny andininy 1-10, fakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aoka isotra ny Tompo aho, isotra eram-po ny anarany masina. Eny aoka isotra ny Tompo aho ka tsy isy ho adinoko ny soa nataony, fa izy no mamela ny eloko rehetra ary manasitrana ny aretiko rehetra. Avotany tsy ho any andavaka ny aiko, rakofany fitiavana sindrafo aho, feno ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka atao voromahery aho. Omeny Tompo rariny sy hitsiny izay rehetra mpahoriana. Efa nampahafantatra ny fikasany tamin'ny Mosesy izy, ary ny asany mahery tamin'ny vahoaka Israelita. Mpamindra fosim-piantra ny Tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandava izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araka ny hotantsika no nafaizany atsika, tsy araka ny helotsika no hamaliny atsika. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, manondrika ny lohanay sy ny fonay zay tao anatrehanao, manaja anao zay, mame voninahitra anao zay, manaiky zay fa tsy misy Andriamanitra fa tsy anao. Ianao irery no mpahary sy mpamorona, ianao no mpamindra fosim-piantra, ary ianao ihany no afaka amin'ny fiadanana sy fahasambarana ho an'ny olonao. Ianao no tsy mamandevilevy, ianao no mahafantatra zay sahaza ho an'ny olonao, ary tsy araky ny elokay tokoa no hamalinao anay, fa lehibe ny fitiavanao Andriamanitra. Ary dia nabaribarinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay zay, zay nidina avy any an-danitra mba ho fiainanao anay, mpamonjy anay, mpanafaka anay. Sotranao Jesosy, efa nentinao tokoa ny aretinay rehetra, efa natao taminao zay sahazo tokony antra aminay, ary mihoatra lavitra noho izany. Nomenao anay mifanainao masina mba ampiray atsika Tompo, ka tonga amin'ny fimbonam-bavaka tako izao hoanitra kasitranao. Dia mankalaza sy misotranao zay fanay masina. Lehibe ianao ary mamindra fo. Dia raiso vavaka ataonay izao mba hoanitra kasitranao. Dia no le Andriamanitra telo izay ray, satria amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Amen. Ny ampahirezan'ny Tompo atsika amin'izao tolakandro izao dia ny salamo 750. Salamo 750 ka manomboka amin'ny 212 ka hatramin'ny 510 no iarahantsika mamaky. Salamo 750, ny 212 ka hatramin'ny 510 ao amin'ny tika teny ombonany eto Madagasikara na ny DM. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny olona anarinao Tompo, ka ampianarinao amin'ny lalànanao. Ataonao miadana amin'ny andro mahory izy, nefa ny olon-dratsy hiadiana longoa, fa tsy manary ny vahoaka ny Tompo, na mandalo an'ireo voatokana ho azy. Anjary aradrary ny indray ny fitsarana, ka hiandaniny mahitsy fo rehetra.
izy ary no hitsangana hiaro ahy amin'ny mpanao ratsy, izy no hiado ahy amin'ny ataon'ireo mpanao eloko. Raha tsy ny tompo no namonjy ahy dia efa saiky lasana mihitsy aho any amin'ny toera manginany maty. Fa isaky ny teny aho hoe mangozozo ny tongotro dia ny fitiavanao tompo nanohananao ahy aritrany. Rehefa feno fanahina tao anatiko aho dia nampionina sy nampifaly ahy ianao. Amen. Vanim-potoana manahirana tokoa izao ary tsapatsika ombieniombieny. Mandalo eran-tany tokoa ty valanaretina coronavirus ity. Sahirana ny olona ary hoantsika marary na no any amin'ny hopitaly ary masataikatra ihany satria matahotra ny azo anyty aretina Covid-19 ity, ny mahazo ny tena rehefa tsy hita izay anaovana azy. Maro tokoa ny olona no very fanambola velona araky ny fiteny, ary misy ary mieritreritra mihitsy hoe nafon'Andriamanitra, aiza ny tompo, tsy afaka manao na inona izahay. Eto ny mpanao salamo dia miteny amintsika hoe tsy manary ny vahoaka ny tompo ry havana, na mandalo an'ireo voatokana ho azy. Tena marina izany, ary zay ny foto-kevitry ny avatr'Andriamanitra ho antsika amin'izao tolakandro izao. Tsy manary na mahafony olony Andriamanitra. Raha ity salamo 7:10 ity dia miariary tokoa izany. Tsy mba mahafoy na manary ny olony tompo, satria ry havana, voalohany mareny fitarainany isan'andro Andriamanitra. Mareny fitarainany olony Andriamanitra ry havana. Salamo 4:7 ny 17:10 sy 18:10 averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy ny tompo no namonjy ahy dia efa saiky lasana mihitsy aho any amin'ny toera manginany maty. Fa isaky ny miteny aho hoe mangozozo ny tongotro dia ny fitiavanao tompo nanohanay hatrany. Tena resy lahatra ny mpanao salamo fa isaky ny miteny izy hoe mangozozo ny tongony dia teo mandrakariva Andriamanitra neno azy. Tsy mba maharenina Andriamanitra ry havana, tsy misy fetra ny fitiavany, ary izany fitiavan'Andriamanitra izany no nanohana trano ny mpanao salamo. Zava-mahatalanjona zany hoe isaky ny miteny, tsy misy fotoana mihitsy zany tsy nienon'Andriamanitra azy, fa isaky ny miteny izy dia ren'Andriamanitra. Tena tsy mba lalo-dalovina mihitsy ty tompo Andriamanitsika ty ry havana. Ary zay moa no nampitenin'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany hoe antsoy aho. Izy Andriamanitra mihitsy no miteny atsika hoe iantso azy, iresaka aminy. Izany indrindra no ny antoroany Ezekia mpanjaka. Ny antoraka tany amin'Andriamanitra Ezekia ry havana rehefa nambaran'ny mpaminany Isaia fa ny aretina zay mahazo azy tamin'izany fotoana izany no hitondra azo any amin'ny fahafatesana. Dia nitodika tany amin'Andriamanitra izy, niantso, nitomany, niresaka tamin'Andriamanitra mihitsy Ezekia. Mpanjaka 2 toko 20 ny 1 ka hatramin'ny 9 misy zany tantaran'ny mpanjaka Ezekia niresaka tamin'Andriamanitra izany, satria mahafantatra fa mare Andriamanitra. Ary dia hitatsika fa voasoratra fa nahazo fanasitrarana sy tombonandro-pahavelomana
ity mpanjaka ity satria tsy mba lalo talovan'Andriamanitra na reny fitaraina ny Andriamanitra raha ny antso azy izy. Raha tao analan'oliva ny tompo Jesosy ry havana dia nivavaka tamin'Andriamanitra rainy. Zao ny vavaka nataon'i Jesosy. Hitantsika izany ao amin'ny vavao mahafaly araka ny Lioka toko 2:20. Lioka toko 2:20 manomboka amin'ny 9:7-30. Fakto izao amin'ny anaran'i Jesosy izany. Dia niaingy Jesosy nakany an-tendrombohitra analan'oliva araka ny fanaony ary tafaraka taminy koa ny mpianany. Vao tonga teo amin'ilay toerana Jesosy dia nanao tamin'ny mpianany hoe mivavah mba tsy ho azo ny fakapanahy ianareo. Ary niataka tamin'ny mpianany tokony ho trahatoraka i Jesosy dia nandohalika izy ary nivavaka nanao hoe raha sitrakao isory lavitra izao fijaliana izao kanefa oka tsy nisitrapoko no atao fanianao. Tamin'izay kosa nisy anjely anankiray avy tany an-danitra niseho taminy sy nankahery azy dia nitebiteby fadiranovana izy fa vao maika nivavaka mafimafy kokoa indray ary nanjary toy ny rano tetea ny atsemboany sady nipotrapotraka tany. Jesosy lay Andriamanitra tonga nofo dia nivavaka tamin'Andriamanitra reny satria fantany fa mihaino mandrakariva Andriamanitra. Dia nampahery azy ny tompo Andriamanitra ary naniraka anjely tao analan'oliva. Tsy mba lalo talovan'Andriamanitra ry havana. Aza kivina ketraka isika. Oka tsy isika mihitsy no kely vavaka satria nivavaka no fomba hitenenantsika sy fampiresantsika amin'ilay Andriamanitra raitsika. Ao anatin'izany vavaka izany tsika no mitondra izay rehetra mianjady amintsika. Ambarao an'i Jesosy tompo ry havana izay mahatery ny fotsika na io fanaintainana io izay mahazo atsika mikiky ny nofontsika na io faharerahana izay mampandamaka atsika ampandrina io na tsy fahitan-tory na ny falaikomana mety eo aminy izany. Eny ry havana tahaka ny mpanao salamo na ny tahotra izay mampiorory sy mampangofotra ny tongony aza dia ambarany amin'Andriamanitra dia mihaino Andriamanitra. Oka tsy isika mihitsy no kivy fa voasoratra fa isaky ny teny mpanao salamo dia mihaino Andriamanitra. Dia oka ho tsarovantsika ry havana fa isaky ny miteny amin'Andriamanitra isika dia mihaino atsika izy satria Andriamanitra tsy mba mahafoy na mahasaraka atsika. Satria hoy tsika teo hoe mihaino atsika izy, mihaino ny fitarana atsika izy. Ary faharoa tsy mba mahafoy na mahasaraka atsika Andriamanitra ry havana satria mampitony ny fanahintsika Andriamanitra. Rehefa manana fanahina isika dia fantany izany ka izy no mampitony azy, mampitsahatra azy. Zao no voasoratra amin'ity salamo fa 7:20 ity. Salamo 7:20 ny 9:7. Averintsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany ry havana. Rehefa feno fanahina tao anatiko aho dia nampionina sy nampifaly ahy ianao. Hoy ny mpanao salamo hoe rehefa feno fanahina tao anatiko aho dia nampionina sy nampifaly ahy ianao. Zava-dehibe izany. Tsy vitany hoe izay rehetra
aloky ny vavatsika zay ihany ny ren'Andriamanitra fa ny ao am-potsy miloaka ry havana de fantany izay ao an-tsaitsika miafinao dia hitany avokoa na inona tebiteby na fanahina de hoy ny mpanao salamo hoe solon'ny tompo fampiononana sy fifaliana izany. Mandalo zavatsarotra ny mpanompon'Andriamanitra ary zany matetika no mampololotra ny salamo avy eo am-pony fa izao ninona fanahina de mitodika amin'Andriamanitra izy ary tsy ny mpanao salamo ihany fa hitatsika ohatra i Josoa de mpanompon'Andriamanitra ary izy no nasen'Andriamanitra hitantana sy hitondra ny zanak'Israely andova ny tany Kanana. Andraikitra sy adidy lehibe zany ary feno fanahina tokoa ity mpanompon'Andriamanitra ity fa izao ny tompony nampahery azy nanala zany fanahiny zany nampitono zany ary nanaisitra izany mihitsy. Zao no voasoratra Josoa toko voalohany nge andehany hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Josoa toko voalohany andiny voalohany anaran'i Jesosy. Taoriana nahafatesany Mosesy mpanompon'ny tompo dia nitenenan'ny tompo Josoa zanakalahy Nona sady mpanampy any Mosesy nataony hoe efa maty Mosesy mpanompoko ko mitsangana ankehitriny ianao sy ireto vahoaka rehetra ireto ka mita ity renirano Jordana ity mba hiditra ao amin'ny tany izay omeko ny Israelita. Araka izay efa nampanantenaiko any Mosesy dia omeko anareo ny toerana rehetra ho diavin'ny tongotrareo. Ny taninareo dia manomboka eo amin'ny tany efitra any atsimo ka mipaka hatrany amin'ny tendrombohitry Libano any avaratra ary manomboka eo amin'ny ony Efrata any atsinanana ka mamakivaky ny tanin'ny Etita ka mipaka hatrany amin'ny ranomasina Mediteranea any andrefana. Ry Josoa, tsy misy olona atohitra anao mandritry ny androm-piainanao rehetra fa ombanao ao tahaka izay nombako any Mosesy. Tsy hanary anao aho na andaonao na oviana na oviana aoka ho say sy ahery ianao fa ianao no hitarika ireto vahoaka ireto andovan'ny tany izay nianianako tamin'ny razambeny faomeko azy. Eny aoka ho say sy ahery tokoa ianao mba himasoanao ny anao araka ny lalàna manontolo izay nampitain'i Mosesy mpanomboko taminao. Aza misy anaovana tsirambina mihitsy izany na kely aza dia aomby ianao amin'izay rehetra ataonao. Aoka ianao ahavatra mamaky ity boky ny lalàna ity ary andinika azy andro aman'alina mba himasoanao ny anao arak'izay rehetra voasoratra anatiny. Amin'izay dia ho totosanao tsara ny fikasanao rehetra ary aomby ianao. Moa tsy efa nandidy anao ve aho mba ho say sy ahery ko aza matahotra na mivadi-poa fa izao tompo Andriamanitra ao no ombanao amin'izay rehetra aleanao. Andriamanitra mihitsy no mirotsaka tsehatra mampahery ny olony havana. Maty Mosesy andimby azy Josoa ary dia nampaherezin'Andriamanitra. Foana zay mety rehetra fanahina tao anatiny satria ny tompo teo anilany. Mitebiteby fatratra ihany koa ary feno fanahina Ezekia mpanjaka talohan'ny nazahoany aretina nanasitranana azy teo manko dia nanao fairano azy i Seneriba mpanjaka ny Asiria sy miaramilany ary tena nandraona azy mafy mihitsy azy. Fa izao rehefa nitodika tamin'ny tompo ny mpanjaka dia tsy nanana iaina tebiteby intsony. Andriamanitra no nanome ny vahaolana. Hitantsika izany ao amin'ny mpanjaka faharoa
ny toko 8 sy ny toko 9. Afaka ny asy ny tebotebony Ezekiam-panjaka satria fantany fa Andriamanitra momba azy. I Jesoa koa ry havana, rehefa nampianatra Jesoa ao amin'ny Mateo toko 9 dia mampahery ny olona ary milaza fa na inona dia asa manana iay, ary de nitaonan'ny olona hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy hanao ny marina ny tompo Jesosy. Azany fampianarana nataony de hitantsika ao amin'ny Mateo toko 9 ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Asa mana na amin'inona hoy Jesosy. Manamafy zany ny apôstôly Paoly ry havana ka hoy izy, asa manay na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isaka izay mivavaka ny zavatra ilainareo ary angatao amin'ny fo feno fankasitrahana. Raha nanoratra ho an'ny kristianina tany Filipy ny apôstôly Paoly, Filipianina toko 4 ny 1 de zany no nisoratany ry havana. Asa manay na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isaka izay mivavaka ny zavatra rehetra ilainareo ary angatao amin'ny fo feno fankasitrahana. Mazava ny teny soratra masina, aza mana na inona rehefa mbiakoditra tahaka izao mahazo atsika izao ny aretina ry havana, de mazana tonga ny fanahina. Eny misy amintsika ary saika tsy nanan-tena mihitsy ny ultramaraina tao anatin'ny aretina, fa izao men'Andriamanitra tombonandro afaka niaraka ny vavaka tahako izao isika. Mampahery atsika amin'ny tompo ry havana, aok'izay mifanahina hoy izy, aza manana na inona fa izay rehetra mibanjana ka manantena ny tompo Jesosy de tsy mba angayay velively, tsy mba angayay mihitsy. De hoy moa ny apôstôly Petera rehefa amarana ny taratasy voalohany nosoratany izy, de hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, apetrao aminy, amin'ny Jesosy io, apetrao aminy avokoa ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Petera voalohany toko 4 ny 7. Petera voalohany toko 4 ny 7. Apetrao aminy, amin'ny Jesosy avokoa ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Tsara ho an'ny olona trano ry havana ny planina nataon'Andriamanitra, satria Andriamanitra nge de tsy hoe mpahary fotsiny, fa Andriamanitra de raitsika, rain'ny olony Andriamanitra, ka tsy mikatsaka afa-tsy izay ahasoa antsika olona izy. Ary ny planin'Andriamanitra dia ny antovatsika ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsara Andriamanitra ry havana, ary zany fahatsarany zany no tia no hitatsika amin'izao tolakandro izao. Andriamanitra tsy mba manarina mahafoy atsika satria olontsika, karakaratsika izy. Tsy mba mahafoy atsika Andriamanitra satria hoy izy teo hoe mahare ny fitarainantsika rehetra izy, na amin'ny vanim-potoana inona
na toerana aiza dia ren'andriamanitra ny fitarainantsika ary tsy mba mitaraitraitra izy fa tonga mamaly vavaka manana ny fotoana izy fa tsy maintsy tonga izy tsy mba manarina mahafoy atsika olon'andriamanitra ry havana satria izy no manafoana zay mety ho fanahina rehetra ao anatytsika manafaka zay mety ho tebiteby rehetra satria raitsika izy ao amin'i Jesosy Kristy ary miantra atsika oka anavoany fanoratenatsika ho azy Andriamanitra itsika ry havana ka anaiky fa olontsika ary izy no ikarakara satria hoe pelantanana isika ary oka ame voninahitra azy sika satria tsy misy tokoa ny Andriamanitra tahaka azy ho azy tompo Andriamanitsika ny voninahitra sy ny haja fa ho atsika kosa ry havana ny fiadanana zay atolony sy omen'ny olony. Amen. Ivavaka isika. Manaja anao zay Jesosy ary misaotra anao. Lehibe ny fitiavanao matoa mbola tianao ny ampahery anay, ampafantatra anay fa tsy mba foana mivavaka ataonay satria miaino tsakitsahatra ianao. Tsy mba foana ny zay mety ho tebiteby atao anatinay ato ka anagejanay sy amato anay lalandava fa ainao no mampiato sy mampitono zany. Misaotra Jesosy, olombelona tokoa izahay kanefa sambatra izay manana anao dia anao le Andriamanitra velona tia sy mpamonjy anay. Tanterao aminay Jesosy araky ny habeny indrafonao. Misaotra Tompo. Amen. Raiso ny tsodrano zay tonoina aminaran'i Jesosy Tompo ry havana. Hitasy hiaro anareo anieny Tompo. Hijery anareo amin'ny kamoram-po anieny Tompo ka hiantra anareo. Andray anareo amin'ny kazavam-po anieny Tompo ka anome anareo fiadanana. Finaritra ry havana. Amen. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao maso iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Son Pascal Mivady.